Na eo aza izay fampiakarana sarandalana ho 10 ariary izay dia maro ireo kooperativa bitaterana nanapa-kevitra ny tazona ny sarandalana ho 700 ariary ho fitsinjovana indrindra ireo mpanjifa. Nitondra ny heviny tokoa ireo kooperativa izay nisafidiny tsy hampiakatra sarandalana izay. Maro amin'ireo kooperativa toy ny kooperativa Mirindra, ny Kofia izay mampitohy an'Andoharany fotsy Analakely ary 67 hektara, ny kooperativa Manina ny Zotra Tambatra 166 mampifandray ny Ankatso sy Antanimena, dia nanamafy avokoa fa tsy hampiakatra ny sarandalana 500 ariary mba ho fitsinjovana ny sarababem-bahoaka. Ao amin'ny Zotra manodidina Antananarivo dia misy kooperativa 970. Dia ny atao hoe Zotra manodidina Antananarivo moa dia 30 kilometra miala ny Antananarivo renivohitra. Dia tsy mbola misy eritreritra mihitsy ny hampiakatra ny sarandalana. Zay aloha mbola tsy nandray fanapa-kevitra hanonitra sarandalana fa mbola hijanona amin'ny 700. Tsy hoe tsy mirahina amin'ny CTU fa kosa raha toka zay aloha mbola mba tandrify anay amin'ny fitiavan-tanindrazana dia Sondrotana frein aminay dia tsy misy satria ny gasoil efa nidina fa ny anay ny fanapa-kevitra dia 700 tsisy tapa-dalana intsony ny frein satria raha mahalala ihany ny vidin-javatra ary ny gasoil io mamaimay io ka dia noho izany izay ny fanapa-kevitra izay tsy mety etriny anonitra mihitsy. Raha ho anay manokana aloha mbola tsy misondrotra ny sarandalana eto aminay. Rehefa kooperativa Mirindra rehetrarehetra zany na 163 na 194. Aminay ngamba ny 700 ihany normal amin'ny Ho voatana ary tsy hiakatra araka izany sarandalana raha ho andreto kooperativa mampitohy ny Antananarivo renivohitra sy ireo faritra manodidina azy reto.